Rehefa malala ny iombonan'ireo vakiteny anankitelo norenesitsika teo dia loha hevitra hoe rivo baovao no iainantsika. Ireo Samaritana dia nanoloana ny safidin'ny fiainan'izy ireo rehefa nandre ny vaovao mahafaly notoriany Filipo. Nanao famantarana maro koa Filipo dia izay no nahatonga ny Samaritana tsy maintsy nanao safidy momba ny fiainana. Ary ankehitriny ry havana, manao izany safidy izany koa isika. Satria manoloana ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny dia maro ireo marika misarika ny masontsika, misarika ny saintsika izay mihamaro. Ary ao ny fiovan'ny teknôlôjia samihafa izay ampiasaintsika sy misarika antsika. Anisan'izany ny fahalalana artifisialy na hoe intelligence artificielle. Izay fantatsika fa nitomboka tamin'ny firesahana tamin'ireo havana maty ka nalahelo ilay tovolahy iray tany États-Unis rehefa nantsoin'Andriamanitra ny reniny mba hialana amin'izany alahelo izany dia nanao programmation informatika izy iresahany amin'ilay reniny. Noentiny teny amin'ny fasana ny ordinateur niaraka tamin'ny programa nataony dia eo izy miresaka amin'ny reniny. Mama ozy, nahoana no nilaozanao? Dia mamaly ilay ordinateur satria izay no mahatsara anao. Fa inona no mahatsara dia mamaly ilay ordinateur satria ny Tompo Andriamanitra no miantso aho. Dia gaga ilay tovolahy. Fa ahoana izany Tompo Andriamanitra izany no manala anao amin'ny fitiavako anao? Dia mamaly ilay ordinateur satria ny Tompo Andriamanitra ny tompon'ny fiainako. Ry havana malala, nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nahazo hery ilay tovolahy ka niroso mandrakariva tamin'ny programmation informatika azahoana manala ny alahelontsika, azahoana miroso amin'ny zavatra manamaivana ny fiainantsika. Ao anatin'izany ny fitaizana ny aretina sy ny fahazahoana aina tsy miaraka amin'ny Tompo Andriamanitra fa amin'ny fisainan'ny olombelona. Miverina eo amin'ny asan'ny apôstôly itsika. Inona no fifandraisana izany? Nisy lehilahy iray antsoina hoe Simona, mahay manao magia. Sarika ny mason'ny olona rehetrarehetra izy ary nahazo olona be dia be satria mahay manome fiadanam-po vetivety ho an'ny olona izy. Noho izany, rehefa nahita ny toritenin'ny Filipo ny Samaritana dia lasa nanaiky ary nanome ny fatokisany tamin'ny Filipo tamin'ny fitoriany ny vaovao mahafaly fa navelany tsikelikely ny magia noentin'ny Simona. Ary nasarika olona marobe Filipo tamin'izany satria ny herin'ny tenin'ny fanamasina sy ireo fahagagana maro nataon'i Filipo no nahasarika ny olona marobe teo an-tanàna. Ka rehefa niaino izany fampianarana izany, fampianaran'ny toritenin'ny Filipo ny Samaritana dia nino. Ary anisan'ny olona nino? I Simona, mpanao magia, natoky ary nanaiky ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny Tompo Andriamanitra. Izany no hery rivo baovao hoentin'ny tenin'Andriamanitra ry havana teo anivon'ny Samaritana. Ary ny mpianatra tsy nino satria raha tsaroantsika
ny asa napetraky ny tompo Jesosy Kristy tamin'ireo mpianatra dia hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Nanomboka ary Filipo nitoro ny tenin'ny vaovao mahafaly tao Samaria. Niova fo ny Samaritana. Dia gaga Petera sy Jaona. Ahoana hoe niova ny Samaritana? Lasa izy roa lahy niala tany Jerosalema namonjy tany Samaria, ahita ny Samaritana niova fo, ny aino ny toro-tenin'ny Filipo. Ka nahita tokoa izy mirahalahy, ary izay fahatokisany izy roalahy izay no nanamafy ny fivelaran'ny fitoriana, ny hery ny tenin'Andriamanitra sy ny vaovao mahafaly tao Samaria, izay asa misiona napetraky Jesosy Kristy teo amin'ireo apôstôly. Ireo Samaritana kosa ry havana nihevitra rehefa nahita ny Petera sy Jaona hoe an'ny apôstôly ihany ny fanahy masina. Satria tsaroanareo, ary isaky ny tory ny tenin'Andriamanitra isika dia miantso aloha ny fanahy masina. Tahaka izany koa no nataon'ireo mpianatra, nataon'ny Filipo ary nataon'ny Petera sy Jaona. Tonga izy rehefa nahita ireto Samaritana niova fo dia nangataka ny hirotsany ny fanahy masina teo amin'ireo Samaritana tsy misy ankanavakavaka. Noho izany ry havana, ny fanomezan'ny Tompo Andriamanitra ny fanahy masina, izay ny Tompo Andriamanitra ihany no tompony fanahy masina fa tsy ny mpianatra akory, dia nomena nyreto Samaritana reto tao aorian'ny batisan'ny rano izay noraisin'izy ireo no tanterahan'ny Filipo. Izany hoe hitantsika izany eto teo amin'ireo Samaritana ny fifandraisan'ny batisan'ny rano sy ny batisan'ny fanahy masina. Noho izany, Jesosy Kristy velona no miteny, izaho angataka amin'ny ray, fa izy hanome anareo mpananatra. Ilay fanahin'ny fahamarinana. Epistely voalohan'ny Petera no vakitsika teo. Mpananatra, ilay fanahin'ny fahamarinana, izay tsy hainy izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany. Voasoratra koa izany ao amin'ny filazantsarany Jaona, 4:12 no renesintsika teo. Rivo baovao izany ry havana. Jesosy Kristy no nangataka tamin'iray ilay mpananatra. Mpananatra amin'ny teny Grika dia midika hoe parakleto. Parakleto ilay mpisolo vava. Parakleto ilay mpiaro. Parakleto ilay mpampionina. Parakleto ilay mpananatra. Ilay fanahy masina mpananatra. Ka ny fanahin'ny fahamarinana no anampy ny mpianatra amin'izany fitoriana ny vaovao mahafaly izany mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ry havana malala, eo amintsika vita batisa rehetra izany mpananatra izany. Fa kosa tsy maintsy angatahana, satria eo anivon'izao rivotra iainantsika izao, ao ny fanahy ratsy ary ao ny fanahin'ny mpananatra, ilay fanahin'ny fahamarinana. Ka mila angatahana foana ilay fanahin'ny fahamarinana mba hitoetra ao amintsika tena saina fanahy, andresy ilay herin'ny fanahy ratsy hiala ao amintsika. Ary ny fanahy masina no andray ny toeran'ny Kristy rehefa andeha hiakatra izy ho any an-danitra. Noho izany ry havana malala, ny fanahy masina izay omen'ny Tompo Andriamanitra antsika no anome hery, ananatra, anitsy, hisolo vava antsika isan'andro ao anatin'ny asa rehetra ataontsika. Tsaroantsika fa Jesosy Kristy nanome ny fanahy masina voalohany indrindra tamin'ny mpianatra raha vao nitsangana tamin'ny maty izy. Nomeny Jesosy Kristy ny fanahy masina ny mpianatra. Ary mbola ho amafisiny Jesosy Kristy izany amin'ny atongavan'ny fanahy masina amin'ny Pentekosta.
marika izany ry havana fa eo anatin'ny rivotra iainantsika dia tsy maintsy mangataka foana ny herin'ny fanahin'ny fanantenana isika sy ny fahamarinana. Raha varintsika dia ny fanaratsy no maneno antsika amin'ny alalan'ny aretina, amin'ny alalan'ny fitsapana rehetra ataon'ny Tompo Andriamanitra. Tsarovy fa Andriamanitra no manana fahefana eo amintsika rehetra. Varintsika indraindray dia ilay fanaratsy no manarona, ilay fanahy tsara, ilay fanahy masina efa nomeny ny Tompo atsika dia rakotra ho tsika. Raha vao tsy mitraka miaraka mangataka n'ilay fanahy masina dia very miataka kely amin'ny fanatrehan'Andriamanitra itsika. Rivo-baovao iaho ny hanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Ary amin'izao aladiny sampana zava-maneno izao, amin'ny maha-olom-baovao atsika, amin'ny maha-olona vita batisa antsika, olona nandray ny fanahy masina antsika, dia tokony hitoeran'ny tenin'ny Kristy isika. Aladiny sampana zava-maneno izao ry havana, koa hoy ny tenin'ny Tompo Andriamanitra any amin'ny tantara voalohany indrindra hoe midera ny Tompo Andriamanitra amin'ny valia sy ny lokanga valia torifolo. Midera ny Tompo Andriamanitra. Zany hoe ny zava-maneno zany nataon'Andriamanitra fitaovana ho antsika, azahoantsika midera ilay Tompo Andriamanitra miazona antsika, mikolokolo antsika isan'andro, manome ny fanahy masina ho antsika raha mangataka isika. Noho izany ry havana manana, ny toerana ny zava-maneno eo amin'ny fiainantsika dia mampitombo, mampiakatra ny fahay-panahintsika eo amin'ny Tompo, mampiakatra ny fidera-panahy antsika isan'andro ny zava-maneno. Ny tononkalo-panahy antsika, rehefa mikalina mihira tononkalo-panahy isika dia miantefa amintsika aloha zany tononkalo-panahy zany, ampiakatra ilay fanahy an'Andriamanitra ao anatintsika. Avy eo tsika afaka mizara ny hay-panahy eo amin'ny hafa amin'ny alalan'ny hira, ny zava-maneno sy ny fifaliana. Zany endriky fitaovan'ny zava-maneno rehetra izany entitsika koa eo amin'ny tokantranontsika. Rehefa mihaino mozikitsika, na mozika inona, rehefa mihinikalo zava-maneno tsika ao an-tokantrano dia tsarovy fa mitondra ny fanahitrehan'ny Tompo tsika ao an-tokantranontsika ao. Mikalo, mameno ilay fanahy masina amin'ny tenantsika, mampiakatra ny hay-panahintsika ho eo amin'ny Tompo Andriamanitra ny zava-maneno rehetra. Izay fototra lehibe hijoroany ny fiangonana ny zava-maneno sy ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Tompo Andriamanitra hoe, indrindra ny mpanao salamo hoe, midera amin'ny salamo sy ny tononkira-panahy ianareo mba azahoanareo fifaliana ao amin'ny Tompo. Ry hava-manana, rehefa midera ny Tompo Andriamanitra isika amin'ny zava-maneno sy ny hira-panahy dia miantefa amin'ilay fanahy ao anatintsika ny zava-maneno ary afaka mizary izany isika amin'ireo namantsika rehetra mba azahoantsika mijoro ho vavolombelona mahatoky, azahoan'ny fiangonana ho toeram-pifampaherezana, ho toeram-piadanana, ho toerana angalana hay-panahy ny fiangonan'Andriamanitra. Hoy ny teolojianina anankiray, évêque tao Hippone, Saint Augustin, milaza hoe rehefa mihira ianareo dia tahaka ny mivavaka indroa. Rehefa mihira ianareo dia tahaka mivavaka indroa. Noho izany rehefa tonga atao tranon'Andriamanitra isika, mihira, alefao ny hira, amin'ny saina ny fanahy, azahoantsika miombona amin'ilay fanahin'Andriamanitra. Fa antsontsika hidera azy amin'ny zavatra rehetra nomen'ny Tompo. Ary Martin Luther, ilay mpanitsy fivavahana, laza hoe tiako ny mozika satria ny mozika
dia fanomezana avy amin'ny tompo Andriamanitra. Ny mozika dia malifalifaly ny fanahy. Ny mozika dia mampandositra ny devoly. Ny mozika dia manome fifaliana sady manala ny atezerana sy ny avinavina. Zany no niteneniny Martin Luther mpanitsy fivavahana ao antsika ry havana. Mila mitoetra ao anatin'ny mozika isika, mampiakatra ny aim-panahintsika ny mozika. Noho izany, fitaovana tsara nomen'Andriamanitra antsika ny mozika, azahoantsika misaotra, midera, hampakatra ny finoantsika ao amin'ilay tompo Andriamanitra, azahoantsika fanatanterahana, fanavozana tanteraka sy ny fahasoavana ary ny tsirairainy hitoetra ao anatin'izany fahasoavan'ny tompo Andriamanitra izany, hanomezany voninahitra. Ka izay ao anatin'ny fifaliana no amirapiratra ao anatin'ny fahasoavan'ny tompo Andriamanitra. Un air nouveau. Voilà notre thème d'aujourd'hui, issu des 3 lectures d'aujourd'hui. Les Samaritains sont devant un choix, les mêmes que nous actuellement. Lorsqu'ils ont entendu la prédication de Philippe et en voyant les signes que Philippe a fait durant son séjour en Samarie. Et dans notre société actuelle, beaucoup sont un peu déprimés, stressés, comme les Samaritains qui ont eu recours à la magie par Simon. Et actuellement, nous avons recours à l'intelligence artificielle qui a débuté par un jeune informaticien aux États-Unis lorsqu'il a perdu sa maman. Alors, il était vraiment triste, plein de chagrin. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il a programmé une programmation afin que sa maman puisse dialoguer avec lui. Il a emmené son ordinateur avec le programme informatique au cimetière et il a discuté avec sa maman par ce programme informatique. Il a dit « Maman, pourquoi tu m'as quitté ?» Et le programme lui a répondu « Parce que voilà le temps que le Seigneur m'a appelé. » Mais pourquoi le Seigneur t'a pris? Pourquoi je suis triste sans toi? Toi qui m'as donné le jour, pourquoi tu m'as quitté? Je suis perdue. Et la programmation lui répond, parce que c'est le Seigneur qui est le maître de la vie. Mais pourquoi alors Seigneur veut toujours m'attrister? S'il est vraiment un Seigneur d'amour, pourquoi il m'attriste? Et là, le programme informatique s'est arrêté. Et de cet élan, l'informaticien a suivi ce recours, parce qu'il a eu quand même un peu de force et de soulagement, à utiliser l'intelligence informatique jusqu'à nos jours au niveau de la santé, de la défense, de toutes les volets de notre vie quotidienne. Pourquoi j'ai mis recours à cela? Parce qu'au temps de Jésus, les Samaritains ont été aussi émerveillés par la magie de Simon, comme nous sommes émerveillés par la magie de l'intelligence artificielle actuellement. Mais tout cela ne donne pas le vrai sens de notre vie. Parce que les Samaritains se sont attachés à la prédication de Philippe et à tout ce que Philippe avait fait, qui leur a montré le royaume de Dieu. Et figurez-vous, ils ont accepté à être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, y compris Simon, le magicien. Il s'est converti en ayant écouté la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il y a un air nouveau, la puissance de la parole de Dieu qui change. Même les magiciens utilisés par l'esprit mauvais. Alors, comme Jésus leur a donné comme mission les apôtres, allez proclamer la parole
en Judée, en Samarie, jusqu'à la fin du monde. Et comme Philippe a proclamé la parole de Dieu, cette bonne nouvelle aux Samaritains, Pierre et Jean n'ont pas cru. Ils sont partis de Jérusalem pour voir de leurs yeux ce que Philippe a réalisé. Et effectivement, ils ont pris conscience de l'élargissement de l'Évangile en Samarie. Tous les Samaritains se sont convertis et ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit qui était consécutif au baptême, parce que l'Esprit ne peut pas être enfermé dans une pratique rituelle. L'Esprit est un don de Dieu. Dieu seul a le pouvoir de donner l'Esprit. Et on ne peut pas l'enfermer dans des pratiques rituelles. Les Samaritains, alors, ils ont été baptisés, mais ils ont pensé que seuls les apôtres ont le pouvoir de donner ce Saint-Esprit. Or, quand ils ont vu Pierre et Jean prier pour eux, de demander l'Esprit Saint pour les Samaritains, c'est là qu'ils ont pris conscience que eux aussi, ils bénéficient de ce don de Dieu, de l'Esprit, de le défenseur. Et même, on a vu dans ce que pratiquait Philippe, le baptême de l'eau, l'association du baptême d'eau et du baptême d'Esprit Saint. Alors la parole de Jésus-Christ nous dit, lui-même qui a demandé au Père, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit toujours avec vous, pour toujours. Pourquoi un autre défenseur? Parce que c'est le Christ qui est le premier défenseur de notre vie. Et l'autre, lorsque Christ va partir de la terre, il va nous donner l'esprit de défenseur, le paraclète, paraklétos en grec, qui veut dire celui qui est mon soutien, celui qui est mon avocat, celui qui est mon intercesseur, celui qui est mon consolateur. Mais c'est le Père qui détient l'Esprit, pour dire qu'il n'abandonnerait jamais ni les disciples, ni les apôtres, ni chacun et chacun d'entre nous, par cet Esprit Saint. Alors, c'est par la présence de l'Esprit Saint que Jésus-Christ est présent dans notre vie, auprès de disciples et de nous-mêmes, jusqu'à la fin du monde. Un air nouveau, parce que cet esprit-là demeure auprès de nous, auprès de vous et auprès de moi. Il est en chacun de nous, en chacune de nous. Mais je suis quand même invitée à l'invoquer, à le demander pour qu'il soit vraiment et qu'il pénètre vraiment en moi. Aujourd'hui, chers amis, c'est le dimanche de la section musique. Et comme nous sommes renouvelés en tant que femmes et hommes vivants dans cet ère nouveau, nous pouvons louer l'Éternel par la musique avec les différents instruments et les chants. Le Seigneur nous dit que la parole du Christ habite en nous par cette musique, par la foi aussi qui est exprimée en termes de vêtements qui habitent, que ce soit moi-même ou la communauté. La parole du Christ passe par l'enseignement et le chant, les deux piliers de l'Église, l'enseignement et le chant. Alors, lorsque nous arrivons à l'Église, nous devons chanter plus fort pour que nous nous unissons avec cet Esprit Saint. Là, les cantiques sont au service de l'Évangile pour nous encourager, pour nous édifier, pour que nous puissions s'unir en Jésus-Christ. Alors, David dit au chef de Lévites, lorsqu'il veut établir en fait leurs frères et sœurs au sein du temple de Jérusalem, avec les chantres et les instruments de musique, les luttes, les lyres, les cymbales, en signe de réjouissance. On le voit dès l'Ancien Testament, dans Chronique 1, au chapitre 15 et 16.
Sans oublier le psalmiste qui nous dit « Réveille la gloire du Seigneur avec la harpe et la cithare » en psaume 57, avec le tambour et danse, danse avec les cordes et les flûtes, petites et grandes cymbales sonores. Tous ces instruments, Dieu nous l'a mis entre nos mains pour le louer de toute notre personne, notre âme, notre esprit. Alors le théologien et évêque d'Hippone nous dit, Saint Augustin, qui nous dit « Chanter, c'est prier 2 fois ». Mais Martin Luther, le réformateur théologien, nous dit « J'aime la musique, car la musique est un don de Dieu. J'aime la musique, parce que la musique rend joyeux mon âme. J'aime la musique, parce que la musique m'éloigne des démons. J'aime la musique, parce que la musique me donne de la joie et m'enlève ma colère et mon orgueil. » Voilà tous les bienfaits de la musique que l'Éternel nous a mis entre nos mains. Voilà pourquoi nos amis en EPUDF font toujours des concerts musicaux, parce que la musique nous élève dans la grâce du Seigneur. Lorsque nous louons l'Éternel par la musique et les chants, il nous élève. La grâce de chacune et chacun d'entre nous nous élève dans cette grâce de l'Éternel. Et celles et ceux qui glorifieront l'Éternel avec les instruments et les chants brillera dans sa grâce. Amen. Je vous invite à vous lever. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho eo amintsika mandrakariva. Amen.